Karama ampy sy mahavelona ho an'ny sehatra tsy miankina roa tapitrisa ariary farafahakeliny vao mahavita mamaly ny filany ny tokantrano. Boriboritany fahaenina sy fahatelo tafapetraka ireo delege vaovao. Fisamborana ny solombavam-bahoaka Nèvre Oldine Rara Rajoelina tsy manao zavatra tsy manaraka ny lalàna ny fitondrana fanavaozana. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ao ampanajana sy ampitiavana ny tena kanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany mitetraka ayay goavana ho an'ny olom-pirenena sendra ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny fikatsana tombontsoa manokana ka tsy mihevitra afa-tsy ny fifikirana eo amin'ny fitantanana raha te ampandroso marina tokony ny fifidianana no arosy atao fa tsy be fihetsiketsehana anaty fotoanandoha izay lasa saritsariny fotsiny hoy ny faneho-kevitra ankilan'izay anjaran'ny olom-pirenena rehetra no mametraka dia tanana sy ho mpandray anjara fototra amin'ny fotoanandoha atao fa tsy sisivana mba hiantohana ny tsy fitany ilana sy ny fampandrosoana maritra hoy ny faneho-kevitra fanampanazavana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Taiziniana. Ny olom-pirenena rehetra no mpandray anjara fototra amin'ny fampandrosoana ny firenena fa tsy mpitazana na iraviravin-tanana hoy ireo sendranay. Anjaran'ny rehetra raka izany mitady vahaolana miaraka atongavana amin'izany ho fanatanterana ny fotoanandohan'ny pirenena fa tsy ho sivanina na ho fantenana manokana. Mila fanovana aingana ny firenena ary mitaky fampandrosoana maritra ny vahoaka malagasy tsy verena ny lesoka sy ny fomba fanao teo aloha izay manomboka hitataratra amin'izao ho ny faneho-kevitra. Amin'ny raharaham-pirenena dia ilaina daholo ny fahafantarana ny hevitry ny olona tsirairay avy hoe nefa ahafantarako azy ohatry ny fahatenana ilay fanovana ny fiandram-pirenena ohatry ny olona voafatana ny manao an'ilay fiandram-pirenena mba hampandroso pirenena mba hampandroso ny Madagasikara ny tena andrasako hoe inona ny tena tanjo na hampandroso amin'ny Madagasikara fa tsy dia teniteny foana zany marina hoe kitsafy ihany ve ny lekisisy amin'ity zavatra sao dia sanatria ny eo ihany ny eo ilay zavatra fa tsy misy fivoarana misosokevitra ty amiko dia marahina daholo ny malagasy mba hampandroso ny Madagasikara fa fanipindrasako dia mba hoe ho tsaratsara daholo ny faripaina amin'ny malagasy raha manontolo mba handroso fa tsy ohatran'ireny teo aloha zany tsy ohatran'ireny teo aloha ireny fa mba handroso daholo fiaina amin'ny malagasy raha manontolo tsy ohatran'izao e. Miahy amin'ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ankehitriny ireo olom-pirenena manay fa toa tsy mihevitra fa tsy ny tombotsoany sy ny fifikirana eo amin'ny fitantanana. Raha te hampandroso marina tokony fifidianana no arosy atao fa tsy be fihetsiketsehana anaty fotoanandoha izay saritsariny fotsiny ho ihany ny faneho-kevitra. Ohatranazy mihitsy tsy important le izy satria le olona le mpitondra mihitsy nefa tsy madio daholo dia le fotoanandoha hoe saritsariny zavatra atao fotsiny mba fijeriko le izy efa misy plan mipetraka plan be le izy dia fotoanandoha natao fotsiny ohatry ny andrebirebena saim-bahoaka le izy ka raha tena hoe voninana avao izy zany dia fifidianana madio fotsiny karakarainy dia zay fa raha mbola hifikafikany zalahy tsy zavatra madio zany zay ny tokony izy fa izy tsy hanao an'izany satria mbola manao préparation izy mametraka fikambanana be dia be izy dia tsy mbola hanao an'izany izy fa mikajokajy zalahy hoe ho lasa filoha dia rizarizainy tohizany kely eo le izy tsy raha ohatra ianao manan-kevitra dia re migadagatra fatany ireny dia matahotra ny olona aneo hevitra dia misy menasy sy RFB ohatrohatr'izany na continent raha misy miditra mody misiny ale ohatrohatr'izany dia sarotra be le izy fa le izy zany raha hoe tena vonina nova fotsiny zareo dia fifidianana ny karakarainy fa tsy be fihetsiketsehana. Nanamafy manoloana ny ayay maro manoloana ny fotoanandohan'ny pirenena io ny ministry ny fanavaozana fa iaingeny fotony zany anomboka eny amin'ny fokontany mandalo commune, district, faritra ary ny sehatra nasionaly ny ho fizotry ny fotoanandohan'ny pirenena ka andre anjara amin'izany avokoa ny rehetra ary samy hitondra ny heviny. Raha ny fantatra nanomboka androany sirampitso ny fampiofanana ireo mpampiofana hitarika ny fotoanandoha ny avy amin'ny ministera ny FFKM, ny fiarahamoniny pirenena sy ny tanora ary ny fikambanam-behivavy. Raha saivina ho tanterahina ny roapolo Mey izao hoe ny vato ny lanonana fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fotoanandohan'ny pirenena iresahana sy andinihana ny momba ny fitantanana ny fifidianana sy ny momba ny ravi-panjakana. Raha nanontaniana momba ny fiomanana andray sehatra ny fotoanandoha ny teny anivon'ny fokontany dia nilaza fa tsy afaka mitendry raha tsy mahazo lalana avy amin'ny distrika.
fa tsy mahavelona ary tsy mahavita mamaly ny filany isan-tokantrano intsony vola miditra isam-bolana ambany fa ifamividiny tsirairay raha mitahina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy zarizary intsony fiatrehana ny fiainana andavanandro fa samy manao izay havelona azy sisany rehetra ankoatra ny fanosiana ny sehatra tsy miankina amin'ny fanatsarana ny karama vaolana foezaka ny fampananana asa sy ny fitadiavana lalana hafa ampidiram-bola ao an-tokantrano ho ny fanehoan-kevitra samihafa fanampanazavana farafahakeliny mandany 2 alina hatramin'ny 3 alina ariary isan'andro ny tokantrano iray misy olona efatra amin'ny fividianana sakafo ampiny tsirairay maraina parivany andro tsy zarizary ny latsaka izay raha nikajy lany sakafo sy kojakoja tsy maintsy ilana andavanandro toy ny menaka ny rano ny saribao ny enetsy hatramin'ny 9 ariary isam-bolana tsy tafiditra ao anatin'izany ny sarandalana ny fanafody ratoto tsy fahasalamana tampoka ny saram-pianarany mpianatra sy ireo adidy maro tsy maintsy atsiroany tokantrano iray lavitry ny afo ny kitay mbola maro ireo mikarama latsaky ny 3 hetsy amin'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina manampitrotraka ny zavamisy ny fisotro vidim-piainana isan'andro raha ny tokony ho izy farafahakeliny 2 ariary ny karama mba hahafahany tokantrano manana tahiry kely raha sakafo fotsiny ao anatin'ny ray andro 3 alina ny sakafo ny ray andro izay zany vao afaka hoe miaina ianao raha farafambany indrindra fanafody raha hoe sanatria misy mararina misy fahorinana misy zavatra tampoka tsy manana tahiry tsony zany ianao raha mate ananiry ianao hoe hividy tomobila na anao trano dia tsy manana fahafahana hitrosy ianao la hidiran'ny banky trosy ianao dia tsy dia lasa le sakafo sy ny fiainananao andavanandro indray no lasa miafo raha tena mahampy raha rano farafahakeliny 2 ariary raha ny fijeriko aloha dia tokony hojeren'ny fanjakana aloha ny lafi-piainan'ny tsirairany ny olona ny asan'ny olona tsirairay avy zany dia ny faharoa tokony miasa ny izy mivady samy mampidi-bola ary misy ara tokony manao fidiram-bola hafa raha mikarama roetsy aloha ny olona ray tsy ampy zany misy satria tsy ampy ataontsika hoe ezahana fotsiny zany le izy zay zany tena karama ampy any olona zao raha ohatra ka hoe olona efatra ohatrany izy na 5 eo amin'ny 2 millions efa tsy zany tsy maintsy mitady mihitsy sy rehefa tena marary efa satria tsy ao anatin'le karama mila asa dia mila mpimola ny karama zay zany tena zany hoe na ohatra zany ka rem-pianakaviana ohatranazy zany dia mila miasa na dia atao hoe manao ohatra mivarotra kely ohatr'izay zany ho an'ny madagasikara everina ho manitra ny olona miaina amin'ny vola latsaky ny 5 alina ariary na $3 raha ny mari-pandrefesana ny fahantrana natao ny banky iray isam-pirenena ny volana jona 522 raha $5.20 talohan'izay raha ny zavamisy anefa ray $5.30 isam-batan'olona isan'andro ny vola miditra amin'ny malagasy ambany ny fahefamividin'ny tsirairay ampitaina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy misy afa-tsy ny fanatsarana ny tontolo iainany sehatra tsy miankina amin'ny fampiakarana karama ny vahaolana ho ny firaisamoany pirenena eny mo fa efa mividy eo ihany fa amin'ny akapobeany tsy misy vahaolana ankoatra ny fampiakarana fari-piaina malagasy zay zavatra ireny eo tsy ho tanteraka raha tsy miasa ny atao ny akabeazan'ny malagasy rehetrarehetra na ny tontolo ambanivohitra na ny an-tanan-dehibe dia famoronana nasa moa zany hitantsika fa sehatra tsy miankina ny tena manao azy tsy hoe fanokafana poste budgétaire niveau ministère no ampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka zany satria mbola volam-bahoaka koa mandohany iny ny sehatra tsy miankina no mamokatra mahay mamokatra sy mamoronasa fa tsy ny fanjakana tsika tsy aro 30 tapitrisa malagasy mpiasa-panjakana daholo fa mila ny sehatra tsy miankina tsika milaza ary zareo hoe betsaka ny tolotrasa fa moa ve ny fianarana sy ny fanofanana azo an'ireo tanora sy ny vahoaka ampy tokoa aka an'ireny asa reny sa ohatran'ilay teo aloha hoe lasa manafatra mpanao soudure avy any Filipina zao tsika tamin'ny Ambatovia efa nampiaka-peo ny syndika mitaky ny fampiakarana ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina ka nahazoan'izy ireo valiny fa tsy maintsy hiakatra efa vitany ministera tompona andraikitra ka aterina hodiniana mandritra ny filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana fampiarana mahakasika ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina araka ny fanambarany ministra nandritra ny fankalazana ny iray me lasa teo mbola tsy voafaritra kosa nefa ny fiakarana sy ny fanapaha-kevitra ny fanarahany ireo mpisehatra
tsy aivina mantsy fa tolo-kevitra narosin'ny sandika ny ampiakarana ny karama farany ambany hoenalina sy telo hetsariary raha toka telo hetsariary no tapaka nandritra ny dinika natao ny volana febroary lasa teo trangizay no lavy ny ireo sandikany mpiasa ka antony namerenana ny dinika teo amin'ny sandikany mpiasa ny vondro ny mpampiasa ary ny fanjakana pejiny politika kosa indray hilaram-pameana ny fanatsarana ny fari-piaina ny olom-pirenena sy ny fanamafisana ny fitantanana mangarahara ary ezahana arak'izay azo ataony anangana ireo voamiera isana ny fanadiadiana ireo raharamafana eto amin'ny firenena teboka maro no odiniana mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny tiandrom-panjakana ity ny filohany antenimera-pirenena nandritra ny lahateny nataony avony ireo solom-bavambahoaka hanatanteraka ny asany antsakany sy andavany ka tafitra ao anatin'izany ny fanaramaso ny asany mpanatanteraka Narcisse Karazafy ny artanjana ifantoka amin'ny fandiniana ny volavolan-dalàna amin'ny fentetebolam-panjakanana sy mpantsina na ny LFR ny antenimera-pirenena mandritra izao fivoriana ara-potoana voalohany-zao atao lahara-pahamehana ny tatitra tolotry ny governemanta izay hanazava ny zava-misy sy ny fivoarany raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ao anatin'izany no andraisana ny fomba fijeren'ny mpitondra manoloana ny fahasahiranana ara-toekarena sy ara-tsosialy iaina ny vahoaka malagasy andraikitra napetraky ny lalam-pandroenana raha teo ny fanatsarana ny fari-piaina ny olom-pirenena sy ny fiantohana ny filaminana hoy ny filohan'ny antenimera-pirenena nandritra ny lahateny fanokafana ny fivoriana ka tokony samy andray ny fahefana rehetra manandrify izao fitondrana fanaovozana izao dia ny fahefany mpanao lalàna ny fahefany mpanatanteraka ary ny fahefany tsara miezaka ny antenimera-pirenena nandray ny andraikitra araka izay fahefana no mila lampandorenana azy maro ireo ezaka nataon'ny fitondrana fanavaozana toy ny fampiakarana karama sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny délestage saingy tsy vitsy ihany koa ireo sehatra mila fanatsarana ho ny fanamafisana isan'izany ny tsy fandrimpahalemana ny fanabeazana sy ny fampianarana ambony ny fanarenana ny fotodrafitrasa ary ny famelomana ireo orinasa malagasy ny sedra olana toy ny sekrenina sy ny FCE nambaran'ny filohan'ny antenimera-pirenena fa mbola maro ihany koa ireo fanontaniana miandry valiny mazava toy ny vahaolana amin'ny tsy fahampindrano sy ny herinaratra indrindra amin'ny mahitany ny fanaraha-maso ny viditsolika ny mangarahara amin'ny fitantanana ny vola ao amin'ny fikojakojana ny lalana na ny fond d'entretien routier ary no avy ny sehatra ny lavanilina malagasy tsy fanontaniana tsotra ireo fanontaniana mitaky valy fanontaniana mitaky andraikitra koa antsoina mazava eto ireo tokony andraikitra rehetra hanome daty hanome ny vokatra satria tsy afaka miandry ela intsony ny vahoaka malagasy ambon'ireo rehetra ireo no amafisiny fa tomboka ny fanadiadiana ataon'ireo voamera ny antenimera-pirenena mikasika ireo orinasa sy tetikasa lehibe anisan'izany Air Madagascar, Ambatovy, Base Tulear izay lasa vara madama n'izao fotoan'izao, ny JIRAMA, ny QMM ary indrindra ny fananganana komision nanatanteraka ny mise en accusation ny filoha teo aloha mangataka amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena araka izany ity androm-panjakana ity mba hamoaka ny teti-bola entina manatateraka ireo fanadiadiana ireo. Andriamatoa Prime Ministre nahazo ny fakapoavana sy tro-drano avy tamin'ny solom-bavam-bahoaka ny fandaran'asa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana izay natotao teto amin'ny antenimera-pirenena nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana lasa teo iny koa miandry sy manatena ny fanatanterahana ireo tetikasa izay voalaza tao anatin'izany fandaran'asa izany ny vahoaka malagasy Andriamatoa Prime Ministre. Ankoatra ireo nambaran'ny filohan'ny antenimera-pirenena fa mikasa ny varotra ny anjarany 530 isanjato ny mpiara-miombonantoka ao amin'ny Ravinala Airport misintona ny sain'ny fitondrana antenany ary nanosokevitra ny andrisihana ireo mpandraharaha malagasy hividy io anjarany mpiara-miombonantoka ahafahana mamerina maha-orinasa malagasy zato isanjato azy. Maro ireo lalàna sy tetikasa ary famatsim-bola nolanina teto amin'ity lapa ity kanefa toa tsy misy fiatsaikana amin'ny fiainam-pirenena noho tsy fanatanterahana sy ny tsy fampiarana azy ireny. Tsy ny fisian'ny lalàna no olana
fa ny tsy fampiarana sy ny fanatatarana no sakana. Ny lalàna dia ny lalàna tsy ampiady dia tsy lalàna vateny fotsiny. Hatreto dia misy anjatony teti-bola mpanjakana monja no tonga eny anivon'ny faritra ka fantatra fa tsy irava ny fivoriana ra-potoana ny antenimieram-pirenena raha tsy tafapetraka sy ampiarina mazava ny lalàna mifeny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana. Akoatra ireo, ny antson'ny vahoaka andray anjara amin'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana sy ny dinika nasionaly ahafahana mitondra fanavaozana marina eto amin'ny firenena ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Iverenantsika io ihany vaovao teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena izay rehefa vonona ny sary fa mijany eo amin'izay vaovao ny politika izay ihany. Zava-dehibe ny fifandanjana ara-diplomatika ka mila anamafisana ny fiara-miasa amin'ny Rosia kanefa tsy tapahana ny fifandraisana amin'ireo firenena tandrefana ho ny solombavambahoaka Mamiadza Charlot izay nilaza fa azo tsapahitanana ny fanampina avy amin'ny Rosianina indrindra eo amin'ny sihatry ny fampitaovana saingy tsy ekena kosa ny fitsabahana amin'ny raharaha anatiny. Fanampanazavana. Azo tsapahitanana avokoa ny fanampiana avy amin'ny firenena Rosianina saingy tsy tokony hanapaka ny fifandraisana amin'ireo firenena tandrefan'ny Madagasikara, mila tazomina ny fifandanjana ara-diplomatika eo amin'ny rotota ho ny kestora fahatelo eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Firenena mandroso i Rosia ary misokatra amin'ny fiara-miasa kanefa tsy ekena kosa ny fitsabahana amin'ny raharaha anatiny indrindra eo amin'ny tafika malagasy fanofanana sy fakanatraikefa no ilaina amin'ny Rosianina ho ny fanamafisana mba ahazahoana manatsara kokoa ny fahaiza manao. Ngamba ataoko hoe tantara ny reko masokoa nahita tamin'ny fotoan'androny misy fiara niva regny azosika tamin'ny Rosianina tamin'ny andron'ny filody dierasiraka dia nisy an'iregny tracteur be dia be regny koa tonga tagny Mananjara tamin'ny mbola andron'ny coopérative tagny aminay. Za zany masiaro tantara fotsiny dia mametraka hoe sara ny mivelatra amin'ny Rosianina satria ny Rosianina rehefa magnampy dia magnampy ary malaky hita maso. Raha sy laza hoe nagnome hélicoptère nitafika izy efa hita maso zany. Sy manao hoe sara ny anapahana ny fifandraisana amin'ny français fa raha ny fahazahoako anazy dia hoe raha ny hitako tena mety zany dia hoe sy tokony ho tapahana ny fifandraisana amin'ny tandrefana fa sy sakanana koa ny fiaraha-miasa amin'ny Rosianina. Ankoatra izay dia nasongadiny fa tokony omena vahana ny orinasa malagasy amin'ny alalan'ny fandraisana lesona sy traikefa avy any Rosia. Manana traikefa manokana amin'ny resaka fandriam-pahalema ny Rosia ka azo ararotina ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta mba ho fanamafisana ny rafitra sy ny fahaiza-manao ny Madagasikara eo amin'izay sehatra izay. Za mahita za moa isan'ny délégation tany Rosia tamin'ny visite officielle nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tagny tamin'ny novembre 2025 dia mahita zany hoe misokatra zany Rosianina zany ary efa mandrosona dia ataoko hoe mbola somary zay moa zany fandraisansika azy hoe tany mikorontana lava fa za mahita hoe raha fandriam-pahalema na ry zareo manana traikefa fa sy tokony atao kosa nefa le hoe ny mba iriko zany dia hoe nizaniza firenena miara-miasa amintsika dia nitafika malagasy kosa tena tokony hahaleo tena hatrany ka raha misy ny renseignement tokony renseignement zany no hagnampian'ny Rosianina ansika fa sy hoe tafika miandry ny mpitondra fanjakana ansika na tafika iandry ny olo ambony eto amintsika fa ataoko hoe tena sy mety zany fa fanambanina ny miaramila malagasy dia sahala amin'izay koa amin'ny lafin'ny orinasa ameo vahagna fotsiny ny firenena malagasy na vahoaka malagasy satria hatramin'ny androany ane mba tiako koa ny magnamarika amintsika fa eto amintsika ane dia tena ataoko hoe lasa goragoraby ny zavatra rehetra ankehitriny io fa sy hoe omaly na tamin'ny fitondrana teo aloha. Hita taratra tatoato fa miha-mafiorina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny firenena Rosianina amporofonjany ny fanomezan'ny Rosia fiofanana ara-tafika ireo miaramila miisa 700 ny volana Martsa lasa teo. Ny fiandohan'ny volana Aprily kosa no raisina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny tobo Général Monibou Ismaël bataillon parachutiste Ivato ireo fitaovana sy fanampiana ara-tafika ho an'ny Madagasikara avy amin'ny firenena Rosianina ary omaly dia influenceur miisa 7 no nalefa ny fanjakana malagasy any Rosia andray anjara amin'ny fizarana mivantana ireo hetsika entina ankalazana ny daty ny 9 Mei fetim-pirenena Rosianina atsiarovana ny faharesen'ny Allemagne nazi sy ny fiafarany ady lehibe faharoa
vao omaly koa anefa noho tsy ahiviny masoivy Europeanina Roland Kobia fa €3 miliara mahery ny vola atoto ny vondrona Europeanina anampianan'i Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa efa andalana sy ho avy. Arak'izany na Rosia na ny tandrefana dia samy manome tantsoraka ny Madagasikara. Anjaran'ny Madagasikara arak'izany no mijery sy misafidy izay fanararoatra ahitan'ny malagasy tombondainy bebe kokoa. Lafim-baovao hafa fantatra fa nanavaon'ny fandrindrana nasionaly sy ny rafitra fiasan'ny CTOJM mba hanatsarana ny fitantanana sy hanomanana ireo dingana lehibe ho avy araka ny fanambarana nataony CTOJM. Karoa ireo mpandrindra nasionaly voatendry dia Andry Rakoto avy amin'ny Association des chroniqueurs politiques na ny Acropole sy Félicia Davison avy amin'ny réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement na ny Rumapsen Madagascar. Natao hanamafisana ny fombiazan'ny asa sy ampandraisana anjara bebe kokoa ireo fikambanana rehetra ity rafitra vaovao ity. No mafisina ihany koa ny rafitra ao anatin'ny CTOJM amin'ny alalan'ny fananganana voamera folo entina mandrindra tsara kokoa ny asa indrindra ny fanomanana ny fifidianana ho an'ny birao ny olafitra sy ny fitantanana ny raharaha andavanandro. Eo ny voamera misana ny lalàna, ny momba ny tandroasina sy ny deontolojia, ny misana ny fanavaozana, ny voamera miandraikitra ny fanomanana ny fifidianana sy ny fitantanana ny lisitry ny mpanao gazety, ny voamera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny serasera nomerika, ny vola, ny fitaovana, ny miandraikitra ny fampiatiana sy ny fifandraisana amin'ireo fikambanana sy ny faritra. Manentana ireo fikambanana ny mpanao gazety mijoro ara-dalàna. Mbola tsy mpikambana eo anivon'ny CTOJM ka mazoto anatevin-dahatra na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra ny CTOJM. Fantatra ihany koa fa hisy fiantsoana fivorimbena ireo fikambanana sy ireo solitena avy any amin'ny faritra atoato. Manamafy ny finiavany ampanjaka fomba fiasa mapiaty mangarahara ary voarindra ho fanomanana ny fametrana rafitra maritra amin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny CTOJM sy hiantohana ny fampandehanana araka ny tokony ho izy miandraikiny amin'ny fanaraha-maso anatiny asa fanaovan-gazety. Tetsakilan'izany dia nametra-pialan'andro hoan'ny mpandrindra nasionaly ny CTOJM. Raha ny fanazavana dia voafetra ho affaire courante sy ny fifidianana ao anatin'ny 3 volana ny andraikitra araka ny arrêté ministériel 14186 ny 9 aprily 2024 ka tsy ahafahana manao fanavaozana tena izy. Misy ihany koa ny fivilian'ny tanjon'ny rafitra ka ampiasain'ny olona sasany ho fitaovana hitadiavana tombotsoa manokana hoy i Andry Rarson ka tsy azo ekena ny anovana rafitra natao hiaro ny etika ho lasa fitaovana ara-tombotsoa. Ny fanarenana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara dia tsy maintsy miorina amin'ny fahadiovana, ny fahaleovantena ary ny fanompoana tombotsoa iombonana ho hiatran'ny fanambarana. Vavaony sosialy manohitra ny fidiran'ny sinoa hitrandraka volamena amin'ny komina Mahavoky Nord distrika Mananjary faritra Vatovavy ny fikambanana fizafa sy ny vahoaka ao an-toerana araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Manoloana izany dia namitandrina ireo teratany vahiny sy ny mpitondra fanjakana any an-toeran'izy ireo tsiditra amin'ny faritry ny taniny anaovana fitrandrahana. Fanampanazavana. Tsy anakatra amin'ny farany ny fizafa na isy fandrahonana na fisamborana na ihany koa fanagadrana manoloana ny fitrandrahana volamena ka saina teratany sinoa atao ao Mahavoky Nord. Manamerika ny ben'ny tanàna Elze Philippe sy ny chef fokontany Didi Claudin eto Mahavoky Nord izahay satria ianareo ireo mihitsy no nitarika ny vahoaka tato anatin'ny komina hanohitra ny fidiran'ny sinoa tamin'ny voalohany ka nahoana no ianareo indray ny lasa mpapitra sinoa amin'izao tsy atoky anareo intsony ny vahoaka fa ianareo ny tena fandehiben'ny firenena. Manameloka ny fihetsiky ny ben'ny tanàna Mahavoky Nord sy ny sefo-pokotany mandrisika ny famodiran'ireo sinoa ihany koa ny mponina raha ny fanambarana. Mbola vogna zahay vahoaka agnatin'ny kominany Mahavoky anohitra sinoa juska amin'ny farany ka raha misy finanambolanareo sinoa tany dia alay amin'ilay olona nanany volanareo any vola fa sy manakatra amin'ny farany zahay agnatin'ny kominany Mahavoky indrindra zany fa ho regniny ben'ny tanàna Elze Philippe na Didi Claudin zahay resaka anazy zay.
mbola mesiste anareo satria de momagnany ben'ny tanàna sy président fokotany fa vogna zay iady aminareo jusqu'en farany raha ny vaovao nisy ny fandrahonana natao tamin'ireo mpitolona kanefa tsy ampiepitra azy ireo izany ohatra ny hevidrako manokana dia sy mankasitraka jusqu'en farany aho na dia efa nisy menasy azaka zay nataony Philippe Elze taminah dia sy mankasitraka idirany sinoa hatramin'ny farany ka hatramin'izao aho Facebook zany dia sy mankasitraka ny sinoa misy ahy ho tonga tia mavokinoro fa hanapotsika any tanànanay zareo manohitra ny fidiran'ireo sinoa ao mavokinoro ihany koa ny masera tsy azo ekena ho izy ny fanimbana ny fianam-bahoaka sy ny fikitihana ny taniny izahay masera eto mavoky ihany koa dia manohitra ny miaraka amin'ny fokon'olona manohitra ny fidirany sinoa satria izay mampiditra ny sinoa zany dia mivarotra tanindrazana ka ny tanindrazana sy atakaly vola be na tapitrisany na ohatrino fa fananana ho an'ny vahoaka izy io ary toerinay masera ihany koa ny fidirana amin'ny taninay satria ao amoron-drano ao misy ny taninay mifetra ny taninay ka sekenay ny hitrandrahana volamena amin'ny andrasana araka izany no toy ny tira raha ity raha ny laza fambolasiana ray taratasy avy amin'ny ministerany fitsarana momba ny rara fisamborana ny député na Evora Oldina ny filohany antenimieram-pirenena omaly ary ny laza ihany koa fa mbola mizaka ny zo mahasolo-bavambahoaka ity ny député ny boriboritany fadimy lany tamin'ny anarany Irma Rety dia nanambara kosa ny ministry ny fitsarana androany fa efa natao amin'ny bureau ny filohany antenimieram-pirenena ny taratasy saingy tsy teto antoerana ny tenany ka tsy nahita izany mbola tsy nanao zavatra tsy manaraka ny lalàna ny fitondrana fanavaozana hoy Fanirisoa Erinaivo nanamafy tato-baovao ny Narcisse Karazavy eo amin'ny sariny ny Artanjona efa napetraky ny ministerany fitsarana teny anivony antenimieram-pirenena ny taratasy fangatahana fanesorana ny zo tsy azo enjehana na ny immunité parlementaire ho an'ny solom-bavambahoaka Evora Oldina araka ny fanazavany ministra Fanirisoa Erinaivo androany ny farany herinandro teo no nandefasana io taratasy io tsy tao amin'ny braony anefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny fotoana nandefasana izany aka izay no nitarika ny fahatarana tamin'ny fahazahoana ny taratasy fangatahana ny fanesorana ny zo tsy azo enjehana ho an'ny solom-bavambahoaka Evora Oldina resaka administratif fotsiny no natonga ny filohan'ny antenimieram-pirenena tsy navoarain'ilay taratasy satria vao tonga izy ny andro weekend dia tsy hitany hoe efa tao amin'ny bureau any tao ilay izy fa izahay tsy manao zavatra tsy ara-dalàna zany tsy maintsy misy ny demande na main levée izay vao afaka manezaka député izahay ary misy zany vao omaly nefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena no nanamafy fa tsy mbola naharay taratasy ny antony fanenjehana ara-pitsarana ny député Evora Oldina ny birao maharitra eo anivony antenimieram-pirenena nandao an-tsitrapo ny asa na abandon de poste ity solom-bavambahoaka ity hoy ny ministry ny fitsarana ny tsapotena nandalo fadidina ary ny antohan'ny fanjakana ny fitsaboana azy ho kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena tsy azo isorona amin'io raha ohatra ka tsy misy fanapahan-kevitra avy amin'ny birao maharitra zany hatreto zany azoko ambara amin'ny vahoaka malagasy fa mbola tsy nandray taratasy avy any amin'ny sy ny fitsarana izahay atao amin'ny antenimieram-pirenena dia mazava ho azy fa mbola tsisy fitsarana azo atao ny ndremato honorable Raoldina zany mandraka ny fantarinay inona marina ny zavatra miseho anatin'izay zavatra fa tsy mety misy taratasy mazava tsara avy any amin'ny sy fitsarana etsy andanin'izay nambaran'ny Fanirisoa Erinaivo fa anjarany haute cour de justice no mandray ny raharaha mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina raha toa ka misy fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fametrahana azy ho voapanga eo anivony antenimieram-pirenena vao marina raha teo fa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ny dingana fananganana ny voamehera nokatra ny fanadihadiana mikasika io raharaha io mbola perinasy izy dia ny mise en accusation izay ho tapahan'ny Assemblée nationale dia mampitsahatra anazy amin'ny asa na mampisy déchéance izy moa zany efa nitsahatra tamin'ny asa satria efa nanao abandon de poste fa na izany ara dia tsy maintsy misy any mise en accusation zany mise en accusation zany raha ohatra ka ohatra ny eny amin'ny tribunal tsotra
dia mitovy amin'ny hoe saisine du parquet, zany hoe le mise en accusation saisine de la haute cour de justice, ka iny no afahana misaisira ny procureur général ny haute cour de justice hanokatra amin'izay ny poursuite judiciaire. Vao niresahako tamin'ny président de l'Assemblée nationale teo hoe efa tafiditra anatin'ny ordre du jour nareo ve io fitoriana any Andry Rajoelina afahana manao mise en accusation io dia eno izy ny valiny ary dia miandry isika satria nangatanay mba ho atao mialoha mihitsy le izy fa tsy sanatria any faran'ny session. Raha tsy mahomby izany dinganjany dia isy lalana hafa hodadiavina satria tsy manana zoam-pirenena malagasy tsony ny filoha teo aloha no nirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena teto Madagasikara, nisy araka izany ny fanararaotana ny anaram-boninahitra mahafilohan'ny repoblika azy. Fanandray ny toerany tamin'ny fomba ofisialy androany ny délégué ny boriboritany fahatelo sy fahaenina taorian'ny fanapahana sy ny didim-pitondrana navoaka ny commune Antananarivo renivohitra. Fanambogoavana no miandry azy ireo amin'ny fampandrosoana ny tanànany avy. Ifantoka betsaka amin'ny filan'ny vahoaka ny fotony asa ho atao laharam-pamiana ho ny fanamafisana. Nanatrika ny lanonana fifanovatsony fifamondram-pahefana ny solontenan'ny filohan'ny délégationna manokana ny sekretera général ny commune Antananarivo renivohitra sy ny lefiny. Fanadiadina. Tontolo sandroany fifanovatsony fifamondram-pahefana teo amin'ny délégué ny boriboritany fahaenina teo aloha sy ny délégué vaovao voatendry hitantana izany araka ny fanapahana nataon'ny filohan'ny délégationna manokana eto Antananarivo renivohitra. Nanatrika ny lanonana fifanovatsony fifamondra-toerana ny solitena ny filohan'ny délégationna manokana ny sekretera général ny commune Antananarivo renivohitra sy ny lefiny. Ampangina antsika satria tsy maintsy somiavana ireo ary asiana ndrondrakokoa irony ny samina ny fahavononana ny rotonta iary asa amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Efa nisy raha teo ny fiara-miasa hatramin'izay ka namafisana izany. Maro ny asa vita nametraka ho sanga ny boriboritany fahaenina atao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny lafiny maro ho ny délégué teo aloha. Mbola maro ihany koa ireo fanampy miandry ny délégué vaovao. Ary sahako ny miriareny mbola misy ny boriboritany voalohany angambany dia boriboritany fahaenina hatramin'izay no mitana. Arka jerebatsika zany manokana itavimanga manabatokany andramena fambaisa boriboritany madio zany mbo manaraka zany madio dia tena miasa ireo mpamavalana ndreo misy an'ireo fanarahana-masa zany zava-dehibe zany ary mino fa ao anao andrevata délégué fantako tsara ianao ary efa niara niasa tsara zay hatramin'izay fa ela be ny mifampiasa koa miaraka feno fony zay hatramin'izay raha misy zavatra ilainy miatso anazy izy dia mamaly araka izay azo atao zay azoko atao amin'ny asa sendratra atao fa dia isoraka ny teo nareo ray aman-dreny eo amin'ny commune Antananarivo. Tsy olom-baovao fa efa mahafantatra amin'ny antsipriany ny fiainan'ny mponina ao an-toerana ny délégué vaovao ranonambarany. Efa fantatra avokoa ny olana eny fotony ka mafisina amin'ny alalany asa famahana izany. Efa fotoana maro no miseraseraina tamin'ny délégué teto tamin'izany atao délégué arafany dia fa miserasera teto foana zany mankatia manao ny asa miara-miasa amin'ny fampandrosoana mahafantatra tsara n'izany atao hoe boriboritany fahaenina. Tato ato anaty fito taona dia amin'ny efatra maraina dia efa mitsipika ny boriboritany fahaenina fokotany raika amin'ny telopolo isa tsisy tsy fantatro ny mombamomba anazy na resaka foto-drafitrasy io na resaka kolotsay io na sotoavina dia izay nisoratsika an'Andriamanitra dia tsy olom-baovao zany tsy akory fa olona mahafantatra tsara hoe inona simony zany atao hoe ambomanarina sy ny tantarany ambomanarina sy ny sotoavina sy ny kolontsaina satria izay fototra ny fampandrosoana dia mankasitraka antsika rehetra. Raika amin'ny telopolo amby zato ny fokotany mandrafitra ny boriboritany fahaenina, saika tantsa avokoa no mandrafitra ny mponina ao an-toerana. Miavaka amin'ny rehetra ambomanarina amin'ny fanajana sy fandalana ny kolontsaina sy ny sotoavina izay mampiombina ny rehetra anaty firaisan-kina. Ankoatra ny fambolena, ny fahadiovantanàna, ny fandriampahalemana ary ny fanabeazana, laharam-pamiana ho azy ireo ny fitandrona trano ny sotoavina misy ao an-toerana. Eto amin'ity boriboritany fahaenina ity dia 7 isan-jato dia fiompiana sy fambolena. Dia voalohany indrindra aloha zany resaka fambolena zany tena atao laharam-pamiana satria ambanivohitra kely n'Antananarivo zany atao hoe boriboritany fahaenina zany. Manaraka izany jerevantsika fahadiovana satria ny tanàna madio no mahate olona. Izay aloha zany isan'ny laharam-pamiana. Ny resaka fandriampahalemana koa tsy maintsy ho jerevana satria ny olona milamin-tsaina matory tsara no afaka mitondra fampandrosoana. Dia fanabeazana ny olona eny amin'ny fototra mba handray andraikitra ary koa afantatra ny tokony ataony hitondra anjara biriky amin'izany fampandrosoana izany.
tsy takona fenino fa anisan'ireo olana sedra nipony ny fotony fikarakarana taratasy mpanjakana ho amin'ny rain'izany ny délégué ary misokatra ho an'ny rehetra ny varavarana ho amin'ny fanatsarana sy fitondrana ny fitarainana ijery ny anamora ary ny anafaingana tena faran'izay aingana mihitsy ny filan'ny vahoaka satria izay ny antom-pisina sy antom-pijoroana mba ahafahana mametraka fanampy fa ny olona rehetra dia mahazo fahafapoa eto amin'ity boribory-tany fahaiany ity satria indrindra fa ny taratasy zany mahakasika ny taratasy io mantsy ny andro iray mampira fireketana eto amin'ity boribory-tany ity dia tsy maintsy mezaka tsika mijery ny zavatra rehetra manahirana manoloan'izay fa dia ovahana ny olana raha misy ny mampalahelo dia afaka manantona misokatra mandrakariva ny varavaran'ny délégué mba hametrahana izany fitaraina izany. Ankoatra ny teto amin'ny boribory-tany fahenina totosany tolakandro teo ihany koa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny délégué ny boribory-tany fahatelo teo aloha Ramanga Sontsiry sy ny délégué vaovao Papatsilavina lanonana izay natrea ny sekretera général ny commune Antananarivo renivohitra sy ny lefiny avokoa izay nisolo-tena ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo. Vaovao avy any anivon'ny anteny miram-pirenena miombon-kevitra amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ireo solombavam-bahoaka ny amin'ny tokony amitrana ny fitsinja rampahefana marina eny anivon'ny faritra io rafitra io ihany no azona mametraka fampandrosoana ifotony hoy ny fanazavana. Narcisse Karazafy ny aritanjona no mitatitra ny antsipirim-baovao. Manoloana ny ahitany mehmafy any amin'ny faritra atsimo dia nanambarany solombavam-bahoaka voafita ao Antanimora Sud fa maro ireo mponina no voatery miala tamin'ny taniny noho ny tsy fisian'ny orana sy ny fahasarotan'ny fiainana. Nambarany fa efa hompanomanana ny tolo-dalàna mikasika ny fandatsahan'orana artifisialy ho vahaolana maika ho an'ireo distrika voakasiky ny ahitany ny tenany. Manao antso amin'ny fanjakana fohy be ity solombavam-bahoaka ity mba hanolotra vatsy nankohonana ho fanampiana ireo mponina vahaolana vonjo maika amahana ny olany kere any atsimo. Sanandro dia misy pitsoponenana foana avy any Androy makatia tia avaratra tia Antananarivo any Adego any Tamatavy mitsoponena satria efa tsy zaka tsony ny zay ataontsika hoe hakere zay any zany ka dia eto manao antsoava amin'ny fitondrana fohy be ijerena manokana ny resaka vatsinankohonana manokana zany ao anatin'izay satria tena ampalahelo ireo vahoakantsika ireo amin'izao fotoana zao. Tsika moa efa manomana ny tolo-dalàna zay ataontsika hoe avadika ho lalàna mahakasika ny pluie artificielle na ny pluie provoquée ny orana zay tifirina zay tsy misy ataontsika hoe tolo-dalàna tsy misy lalàna mamatra an'izany ato dia tsika no amasolombavam-bahoaka ny faritra Androy ahy dia izaho no anolotra an'izany eto amin'ny Assemblée nationale. Ankoatra izay no mafisy ity solombavam-bahoaka ity fa anisan'ny fitakian'ny mpitolona ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana marina eny fotony. Noho izany toana ny hevitra ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny amin'ny tsy tokony iravan'ny fivoriana raha tsy tafapetraka izany lalan'izany mety hiteraka fizarazarana sy tsy fitovikevitra kanefa ny tombotsoan'ny maro anisa no tokony ho lahara-pahamehana ho ihany izy nanamafy. Décentralisation anisan'ny fanovana zay takian'ny mpitolona io. Ary zay no tena ny matematesana ankoatra ny fahatapahan-jiro sy ny rano dia ny décentralisation io no tena ny takiny raha resihitsy raha ohatra ka tsy mirava ny fivoriana eto raha ohatra ka tsy tanteraka zany satria izany le fitakina ny tadiavana zany le fanovana ny tadiavana ary ankasitrahana zany raha ohatra ka tanteraka. Everina ho laklean'ny fampandrosoana eny fotony ny fametrahana ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ho kosa ny solombavam-bahoaka mamihaja Charlot hitombo be ny fahefan'ny faritra raha vao miatra io ravitra io ka ampy hanetsehana ny fampandrosoana eny anivon'ny distrika izany i Mananjary izay manana harena voajanahary sy voly fanondrana maro no tsindriny afa mbola tia Antananarivo ny voan'ny fanapahan-kevitra maro mikasika ny Mananjary ka inona fanova tanteraka izany ny fanapariam-pahefana indrindra ho an'ireo distrika lavitra ny Renivohitra izay mila tosika manokana amin'ny fampandrosoana. Fa aminay zany raha vao mitombo fotsiny fahefana décentralisation arabola zany tena takin'i Madagasikara amin'izao zany hoe aleo tegna arabola ny ataoko hoe namba farafarasiny ny faritany tsirairay satria raha ho anay ao Mananjary ane nao atao dia ataoko hoe décentralisation régionale izy ka financé mety aminay zany satria misy ao aminay daholo na voly fanondrana na arenan-dranomasina na arenan-dranomamy na arenan-kibon-tany zany hoe miankina amin'ilay toesain'le mpitantagna fotsiny zany angamba fa raha ny ao aminay dia vognona ary afaka ampifaninana tsara raha ohatra ka hoe tena mipetraka ny décentralisation financière zay zany aloha ataoko hoe tena ataoko hoe vetivety dia handroso be ny faritany raha ohatra ka décentralisé tokoa ny fahefana
décentralisé koa ny pouvoir. Andrasana fatratra ho ihany Mamiaja Charlot ny famoahana ny teti-bola tanterahana ireo komisiona ny fanadihadiana mikasika ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena anaporofona vavonina hitondra fanavaozana tokoa ireo solombavam-bahoaka. Taorin'ny fanesorana solombavam-bahoaka sy ny fanendriana maromaro natao ny fanjakana Foibe dia toerana telo teo anivon'ny anteny meram-pirenena no banga natolotra androany ny samboadin'ireo député miisa telo mpisolo toerana ireo ka ny roa tamin'ireo dia avy amin'ny vovonana firaisan-kina Narcisse Karazafy ny Artanjona. Fanoezana ny tolona teny an-dalambe ny fahatongavany eo anivon'ny anteny meram-pirenena ho nisy solombavam-bahoaka vaovao ao amin'ny boriboritany fahatelo Ramboarivelo andriana antenaina Jocelyn Willy izay nisolo toerana ny Feno Rahalambomanana izay notendrena ho filohan'ny délégationna manokana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa antaonany maro no verzony vahoaka malagasy noho ny fifidianana feno alabato sy osika teto amin'ny firenena. Noho izany atao lahara-pahamehana ny fampanjakana ny fifidianana madio sy mangarara eto amin'ny firenena. Tsy hay anatin'ny fondrana firaisan-kina ny tena tiako Madagasikara dia vola teny dia tsy hay ny tsisotra ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara président Marc Ravalomanana satria izy no natonganay ho tafiditra ao anatin'izany lisitra firaisan-kina zany. Manaraka izany izay nao inona ny vina sy ny sisa efa andesahan'ny président ny anteny meram-pirenena teo ihany fifidianana madio ary tadidio fa efa taona maro no noverizonzony malagasy tamin'ny fitondrana teo aloha verizony malagasy sy mananana zany fifidianana madio zany fa fifidianana vita ambony latabatra ny betsaka teto ka mahavelom-bolo le nikaparina ataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena satria eo ny fanavaozana manontolo ny lisitra ary hita ihany koa fa ifammetanana sy tsiketsoroka ny rehetra na ny antoko politika na ny mpitondra na mpanao lalàna amin'ny sy ny fifidianana madio mangarahara eto amin'ny Repoblika Madagasikara. Ho an'ny boriboritany fahenina manokana dia betsaka ireo asa fampandrosoana mila iarahana miasa amin'ny fitondram-panjakana satria sahirana ny vahoaka amin'ny jiro sy ny rano ary indrindra ireo tantsaha mipetraka amin'iny faritriny hoy Dr Miarso Ramanarivo. Ny boriboritany fahenina moa dia atao Antananarivo renivohitra ary dia asa fatsikabarina ianay be ny asa izay efa nitenen'ny tanina teo ny amin'ny asan'ny solombavam-bahoaka manokana ty anatin'ny lapa ny fanaramaso ny dossier momba ny hermaly ny ravinala ny secrène ny jirama izany rehetra izany dia asa ho atao fa ho an'ny eny amin'ny boriboritany fahenina manokana dia betsaka ny asa fampandrosoana izay iaraha miasa amin'ny fitondram-panjakana. Sahirana ny vahoaka amin'ny rano, sahirana ny vahoaka amin'ny insécurité satria tsy misy ny jiro ny amin'ny elakelatrano, sahirana ny vahoaka ny amin'ny fambolena satria betsaka ny rano izay tsy tafiditra ny tanimbary noho ny fahatsetrenan'ny canal dia tahaka izany ihany koa ny fahasaranan'ny école sy ny EPP rehetra eny amin'ny boriboritany fahenina dia efa nometanana gouvernemanta amin'izany asa rehetra izany. Ny solon-toerana ny Todsoa Andriamampandry voatendro ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa moa i Dr Miarso Ramanarivo natolotra androany nandritra ny fandokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany teo anivon'ny anteny meram-pirenena ireo solombavam-bahoaka vaovao telo nanolo-toerana ireo prailisitra aminy dia Herniaina Tina Solomanga ho an'ny mahajanga voalohany Ramboarivelo andriana antenaina Jocelyn ho an'ny boriboritany fahatelo ary Dr Miarso Ramanarivo ho an'ny boriboritany fahaenina. Lafim-baovao hafa tanteraka ho tanterahana ny 1.10 hatramin'ny 4.10 jona izao ny tsena benefizantana ny ITM andiany faha 12. Tsy fampiratiana fotsiny izany fa fitaovana lehibe no hanana ny sehatra tsy miankina sy ny fampandrosoana maritra mba tena hisy fitraikany eto an-toerana sy aty Afrika. Totosa androany ny fifanaovan-tsoniny arahana tamin'ireo mpiara-monina antoka amin'ny fanomanana izany. Fanampanazavana.
mitombo hatrany ireo resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny fampiroboroboana ny fizantany sy ny asa tanana ka manamafy ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra sehatra roa lehibe izay manohana ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny toe-karena eto amin'ny firenena ity izany amin'ny fikarakarana ny tsaina be ny fizantany na ny ITM mandian'ny faharoambin'ny folo izay mifototra amin'ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny mpisehatra tsy miankina sy tsy miankina tanjona ny ampandrosoana maritra ny sehatry ny fizantany anohanana ireo titikasa iny fotony satria mitombo isa-taona nisan'ireo mpiara-monantoka raha ohatra ka 10 izy tamin'ny taona lasa tamin'ny andian'ny faraika ambin'ny folo ny salon ny terme tafakatra eo amin'ny 80 izy amin'ity taona ity manamarika sady zany fa eo ny fiara-miatan'ireo mpisehatra antenana ihany koa fa mihoatra ny 25 000 visiteurs no avy amin'ity efa nahazo fanamafisana sady zay fa mipandraraha eo anivon'ny Ilvani dia ho avy maro dia maro amin'ity. Laram-pamiaina ny fampiroboroboana ny tsena anatiny sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny sehatra tsy miankina izay andraranjara mivantana amin'ity hetsika ity tsy fampiratiana fotsiny izany fa fitaovana lehibe anohanana ny orinasa madinika ny mpanao asa tanana ho an'ny fampandrosoana maritra mba tena hisy fiantraikany eto an-toerana sy aty Afrika. Zava ho azy ny fampahafantarana alohan'ireo tolotra izay misy ataon'ny mpandraraha eto Madagasikara ao ihany koa ny fampivelarana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ny amin'ny sehatra tsy miankina fizahantany dia ny fidirana eo amin'ny ataontsika ny atao hoe ny intégration régionale satria ny mahatonga ny Ilvani tonga eo dia ny intégration régionale izay tena imatematesan'ny sehatra tsy miankina fizahantany indrindra moa zany CDM na au niveau any océan Indien sy aty Afrika zany mba tsikaritra tsika amin'izao fotoana izao tsy inona fa miasarotra ny toe-draharaha géopolitique eran-tany tsy maintsy mijery ianao tsy maintsy manome lanja ihany koa ny ataontsika hoe marché de proximité izany hoe inona ny arahantsika miaraka amin'ireo firenena manodidina antsika na ny aty amin'ny océan Indien zany ny any Afrika satria tsena goavana ho antsika avokoa izy rehetra ireo. No tanterahina androany teny ambodivona ny lanonana fifanaovan-tsony fanindroany aniaran'ny ofisy-pirenena momba ny fizantany na ny ONTM tamin'ireo mpiara-mombonantoka ao anatin'ny fanomanana ny hetsika iraisam-pirenena ITM faharoambin'ny sy ny IHM andian'ny fahatelo ny olona no ivy ny fampahafantarana ny Madagasikara ny olo ahefitra amin'ity andiany 2024 ity izay manasongadina ny anjara toerana fototra raisin'ireo vehivavy sy lehilahy amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny Madagasikara. Ho tanterahina ny 20 hatramin'ny 14 jona izao ny ITM ary tanterahina miaraka amin'izany ihany koa ny Assise internationale du tourisme responsable et durable andian'ny fahafolo ampiavaka izany ny fampahafantarana ny fizahantany maritra eto Madagasikara sy amin'ny kontinanta afrikana mahery ny 5,4 ireo andrasana ho avy mandritra izany. Maresaka avy any ivelany natsangany filoha Amerikanina omaly ny tetikasa fahafahana mba hiarovany tafika Amerikanina anaramaso ireo samby voasakana amin'ny Detroit d'Ormuz ary ihany koa namorana ny fifamoivoizana an-dranomasina izay niato hatramin'ny ny andohan'ny ady ny 20 febroary lasa teo. Vanadiadina. Nametraka tetikasa vaovao hiarovana sy anaramaso ireo samby voasakana amin'ny Detroit d'Ormuz ny filoha Amerikanina Donald Trump. Atsona hoe tetikasa fahafahana ity fandarana tsay ity izay anamorana ny fiverenana fifamoivoizana an-dranomasina izay niato hatramin'ny nanombohan'ny ady ny 20 febroary lasa teo. Itsankilany nampitandrina ny tafika iranianina fa tokony fandamina mitafika iranianina ny sambo rehetra mandalo amin'ny Detroit d'Ormuz. Raha tsy izany dia mety ho lasebatra ny darika bomba. Nisy ny sambo Amerikanina nitondra ireo balafomanga ny kasahetra tao amin'ny Detroit d'Ormuz ho ny iranianina. Na dia efa nisy aza ny fampitandremana nataon'ny tafika iranianina. Etsy andanina nefa nilaza États-Unis fa tsy nisy izany fikasana hitondra balafomanga ao amin'ny Detroit d'Ormuz izany. Ao anatin'izany rehetra izany dia nanambara ministera andraraham-bahiny iranianina fa efa misy ny fampirarahana eo amin'ny Iran sy Oman ny ampivezivezena ao amin'ny Detroit d'Ormuz. Ary araka ny vaovao hatrany dia ireo firenena roa ireo no mifampizara ny lalana stratéjika andalovan'ny 20 solika maneran-tany. Teratany iranianina no lehilahy maloto indrindra maneran-tany ny fomban-drazana omersi Etiopia ireo no afakely entina amintsika anio araoary. Teratany iranianina 20 taona i Amoaji izy no lehilahy maloto indrindra maneran-tany. Zaza madio sy voakarakara indray aman-dreny tsara Aji tamin'ny fahazazany saingy nanomboka teo amin'ny 10 taonany dia lasa natahotra rano ny tenany. Nanomboka teo ny tsara tsy nandro intsony ny tenany. Efa ho 20 taona zany zao no tsy nikasika savony sy rano intsony Aji.
sikara sy hena moa no sakafo tena tiany amoatry. Haingony enti-paharazana vita amin'ny tanimanga na hazo anaovan'ireo vehivavy Mursi any Etopia. Ny plateau labial izay fomba iray fampidirana takelaka boribory amin'ny molotra ambany. Tatahana kely amin'ny zavatra maranitra ny molotra ambany mba hahafahan'ilay takelaka miditra. Manomboka eo amin'ny 12 taona ny tovovavy no atao azy ary ampitomboana tsikelikely ny habeny rehefa mandeha fotoana. Manomboka eo amin'ny 2 cm ka mety hahatratratra amin'ny 25 cm ny haben'ilay takelaka hazo na tanimanga. Manamarika ny fahamatorana, ny atsara tarehy ary mampikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina iray ity fomba ity. Amin'izao fotoana izao, miaina tsikelikely ity fanao ity kanefa misy ihany ny ampahany amin'ireo vehivavy ao Mursi no mbola mitana izany. Fomba izay heverin'izy ireo ho mariky maha izy azy ara-kolontsaina. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsy findray. Veloma tompoko.